Androany aho zany de hamaly fanontanian'ireo olona izay tia hafantatra hoe firy taona zay no nahatongavako taty États-Unis de inona ny visa nahatongavako taty zany de somary personnel angamba zany fanontaniana zany fa tsy maninona satria nahoana, mety te haka antoka le olona hoe afaka resahany amiko ve ny kahan'jareo hoe fantatra hoe momba an'ity visa ty sy ny sisa sy ohatran'izany zany. De zay tena mitombona be satria raha olona nianatra public speaking ianao de mila fantatry le olona resahanao hoe fa maninona ianao no manam-pahefana hiresaka momba an'io zavatra io indrindra indrindra raha ohatra ny hoe isika mantsy rehefa mijery olona hoe hiteny de misy an'ilay olona manolotra an'le olona iny na manao teny fanolorana de miteny hoe ianona ray ianona ray ianona hiresaka antsika momba an'izao zao zao de reo avy ny fianarana nataony, traikefa sy ny sisa sy ny sisa. Ireny le antsoniny amin'ny teny anglisy hoe credentials zany, de anisan'ny principe sy anisan'ny lalàn'ny public speaking ny fanehoana ny credentials anao amin'ny olona ho resahanao. De zay no mampatonga anahy tsy makalagy an'ireny olona manontany zavatra personnel reny. Efa variako any amin'ny hafatra miafina any fa ho variako amin'ny ankapobeny eto le izy satria ny olona mantsy ohatra hoe raha miresaka divy loteria de manontany le olona hoe nanao divy loteria ve ianao ohatrohatry ny ahoana ny traikefa de hitantara ny fomba nahatongavako taty États-Unis sy ny traikefako mba ahafahako mamaly an'ireo fanontanian'ireo olona ireo sy mba ahafahako miteny hoe zao mampatonga anahy mahay ohatra hoe momba ny divy loteria zany sy ny sisa sy ny sisa. De ohatr'izao ny traikefako zany sy ny tantarako nahafahako tonga taty États-Unis. Voalohany aloha efa angambany efa ho fito taona zay, fito taona latsaka roa volana eo eo no nahatongavanay taty États-Unis zany. Izay aloha zany mety mahavaly an'le hoe firy taona zay ianao no taty États-Unis zany hoe efa ho fito taona latsaka roa volana, fito taona latsaka roa volana eo eo zany. De hamaliko an'le fanontaniana sasany de ino tsara le làlana nandehanako zany nahafahako tonga taty États-Unis. Hoentiko miverina kely tsika tany amin'ny fahazazako tany. Zaza ve zany angamba. Tamin'ny efatra amby folo taonako sy telo amby folo taonako tany nanomboka efa nanana an'izay nofinofy mba hoe hianatra taty États-Unis zany. Hianatra fotsiny tamin'izany mbola tsy nanana an'izany faniriana hoe hipetraka taty satria tamin'izany tena nanana an'izay hetaheta-po zay hoe ny problèmen'ny olan'i Madagasikara de mila traikefan'ny olona de tamin'izany tena nanana an'izay hetaheta-po zay hoe andeha hianatra any États-Unis de hiverina aty Madagasikara de hanao an'izao zao 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 tamin'izany. De rehefa vita moa zany ny baccalauréat de nikatso teo satria tsy nanana fahafahana sy fahefana nanohy fianarana indrindrindra le fianarana tiana natao zany fa tonga de nandeha niasa zany de nanaonao nakanaka certificat TetsiteRoa, nianatra informatika, nianatra langue hafa satria teny anglisy efa tamin'izaho enina amby folo taona sa dimy amby folo taona de efa nahay niresaka tsara mihitsiny fa mety hoe nanatsara angambany. De teny de teny de teny teny de niasa, nanao zavatra maro fa zany hoe raha ataoko zany ny totalibeny de eo amin'ny valo taona sa sivy taona teo na fito taona ve zany? Eo eo anelanelan'ny fito sy sivy taona teo zany tsy nandihy fianarana traditionnel le hoe mankany amin'ny école de mianatra filière sy ny sisa sy ny sisa. Fa niezaka nitady fanararoatra zany mba ahafahana manana zavatra mivaingana, mba ahafahana miady amin'ny fiainana moa zany. De
nanao an'ireny karazana nandray anjara tamin'ireny karazana fanararoatra toy ny Ialia ohatra lehibe anankiray za anisan'ny mainty milaly ny Ialia satria nanao Ialia tany Afrika Atsimo Ialia moa zany de programam-panjakana Amerikanina manampy ny ankizy mba ho mpitarika zany any amin'ny firenena misy azy na ny fiarahamonina misy azy de saika nandray anjara efa nandray anjara moa zany tamin'ny fandehanana manao Ialia taty Etats-Unis fa tamin'io fotoana io no navoray nianatra anahy taty Etats-Unis zany de za anisan'ny olona hoe rehefa hitako hoe efa manana opportunité anankiray na fanararoatra anankiray na tafiditra de nomeko nasoroko ny fandraisako anjara tamin'le alimaka ty zany de moins olona anankiray zany ny olona nandray anjara tamin'izay satria fantatro tsara mihitsy fa mety ho voaray nakaty satria nanana porofo mivaingana maro zany nahafahana hoe voaray nakaty de hoy zay hoe alao ho an'ny ankizy mila an'le izy zany tsy hoe tsy nilaiko le izy tamin'izany fotoana zany fa efa nanana fanararoatra hafa zany nakaty de misy manontany koa mantsy eo amin'ny hafatra miafinao hoe nahazo bourse ve ianao sy ny sisa sy ny sisa de ho an'ireo ankizy izay manana fanontaniana momba ny resaka bourse na vatsim-pianarana sy hoe inona avy ny zavatra jeren'ny université amin'ny application anao de misy vidéo-ako anankiray any tapany voaloha makasikasika an'izay de misy vidéo manaraka tapany faharoa makasikasika an'izay fa tamin'izaho voaray nianatra taty Etats-Unis de tsy nahazo vatsim-pianarana fa scholarship moa zany le izy amin'ny teny anglisy satria misy karazany maro ny vatsim-pianarana aty Etats-Unis na io hoe sponsorship na scholarship na misy anankiray ahoana moa ny filazan'zareo anazy misy anankiray zay adinoko no miteny anazy amin'ny teny anglisy fa nahazo an'izay tamin'ny masterako zany dia rehefa voaray nianatra taty de nahazo an'io sponsorship io zany hoe tsy scholarship fa vatsim-pianarana ihany moa zany le izy amin'ny teny gasy de karazany groupin'olona maromaro no nahazahoako an'io sponsorship io zany de nohon'ny fikirehevako na nohon'ny famboleko fifandraisana tamin'olona maro networking izy amin'ny teny anglisy misy vidéo mombana networking koa any de afaka jerenao hoe ahoana ny fomba fanaovana networking zay no nahazahoako an'io sponsorship io ny vatsim-pianarana ihany zany fa rehefa tonga taty Etats-Unis de tena nianatra mafy sy nanao zay ho afaka zany mba azahoana an'ilay vatsim-pianarana antsoina hoe scholarship de rehefa tonga taty premier semestre nahazo teo amin'ny 75% teo ngambany raha tsy diso satria kely fotsiny nicolage nalohan'le sponsorship zany de rehefa vita zay semestre anankiray zay de tonga de nahazo full ride zany hoe nicolage rehetrarehetra zany no nalohan'ny le scholarship de vita ny fianarana zany hoe tsy niala vola mihitsiny zany tamin'ny resaka fianarana tamin'ny bachelor zany hoe niala vola ihany moa zany tamin'ny fikarakarana dossier sy ny sisa sy ny sisa sy ny billet d'avion nakaty sy ny sisa sy ny sisa tsy maintsy nitavana vola de tao amin'ny fianarako io amin'izay no nahazahoako traikefa maro tamin'ny resaka fifindra-monina aty Etats-Unis resaka visa tantaraiko eto foana io satria nahoana ny ankabetsahan'ny stageko sy ny ankabetsahan'ny asa nataoko sy ny misy asa volontaire tsy maintsy ataonao tsy hoe tsy maintsy ataonao moa zany fa raha te hahazo traikefa ianao dia afaka manao asa volontaire iny tena afaka ataon'ny ankizy mpianatra mpivahiny aty Etats-Unis ny zavatra tsy tian'zareo fotsiny hoe manao asa ianao ivelan'ny
fianarana de le izy nefany andoavanao lasa mandoha vola le mpampiasa sy ny sisa sy ny sisa. Mbola hiditra en détail am'zay antsika am'manaraka de reo no nazahoako andro-trakefa rehetrarehetra reo. Niasa tao amin'ny kongresy amerikanina be da be ny zavatra nianarako tao fa anisan'izany ny resaka fifindra-monina sy ohatran'izany de niasa tao amin'ny Amazon koa rehefa vita ny fianarana zany tao moa zany zavatra hafa mihitsy natao tao resaka management sy ny sisa fa nampiharina ihany sy nampiasaina ihany le traikefa am'resaka fifandraisana zany satria ny bachelorko de ny titre be-any science politique de misy an'le sous-titre kely iny hoe relation internationale sy global supply chain management zany. De reo rehetrarehetra reo zany nitambatra nahafahako nahazo traikefa momba an'ireo. De aty États-Unis moa zany rehefa vita ny fianaranao de mahazo feim-potoana ianao ahafahanao mampianatra ny zavatra nianaranao de arakarak'le filière nataonao iny no feim-potoana omeny anao. Herintaona ihany nananako rehefa vita ny fianarako satria ilay filière na ilay taranja nataoko dia tsy sokajy STEM. Le STEM, le sokajy STEM science, teknôlôzia, ingénierie sy maths zany. Reo zany no sokajy no rehefa tafiditra am'reo ny filière na ny taranjanao de zay no sokajinao zany fa tsy sokajy STEM le izy. De zavatra efa fantatry ny ankizy mianatra aty États-Unis zay te hijanona aty États-Unis de rehefa vita ny antsoina hoe OPT moa zany, iny le fahazoan-dalana azonao rehefa vita ny fianarana de mitady fika hijanonana de tsy maintsy niverina nianatra indray. De nanao master de nanao an'le sokajy STEM. De tao nianatra business analytique no mastersako zany de mianatra manao modélisation ianao, mianatra micode ianao mbola miverina mianatra statistique indray de mianatra manao analyse manao analyse amin'ny alalan'ny code sy ny sisa sy ny sisa. Tena tiako le statistique satria tam'zaho nianatra science politique nianatra statistique sy économie be mihitsy zay sy resaka ampahany kely amy lalàna sy ohatran'izany policy zany. De zay ny parcours am'zao zany zao zany efa miasa normal be satria efa vita ny master raha mpanaraka ny pejy ianao de efa mahafantatra hoe efa vita ny masterko. De zay no mitambatra no ahafahako zany manome sy mizara traikefa sy mizara fanararoatra, mizara ny zavatra rehetrarehetra teneniko eto am'ty pejy ty. Rehefa misy zavatra tsy haiko de tonga de teneniko hoe tsy haiko zany rangaha fa mety hitady information na mety hitady olona afaka manazava anahy de miteny aminareo. De farany hoe raha misy fanontaniana tianareo apetraka de tonga de apetrao amin'ny hafatra miafina na apetrao amin'ny commentaire-ny zay vidéo mandeha eo na raha resaka diveloterie le izy de any amin'ny resaka diveloterie any alefa satria raha ohatra ianao mi-commenty eo am'le izy de efa misy script namboariko ao amin'ny Facebook io resaka coding le izy tonga de mitifitra any am'le information de tonga any amin'ny hafatra miafina ho any le izy. De ohatrohatr'izay zany ny zavatra ataoko eto. De am'manaraky ho an'ireo zay liana am'resaka fianarana any États-Unis jereo le vidéoako any aloha any de misy vidéo manaraka ao ampahany faharoa am'zay resaka fianarana makaty États-Unis zay de resaka diveloterie sy findra-monina aty États-Unis miady kely aloha iny diveloterie iny satria mbola misy zavatra maro mila anaovana recherche de le resaka double nationalité koa mbola hivoaka eo ho an'izay manontany an'iny fa de mandrasa isika mpanaraka amin'ny pejy fa de sao de lava loatra le vidéo androany fa zay aloha ny androany zany de am'manaraky indray antsika miresaka. Mazotoa.